mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fotoana manokana ity izay tsika mitinana ny lesona ny anarantsika ny lesona faharoa ambin'ny folo ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe tombo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidia fizarana faharoa. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany anefa dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola misaotra anao izay fa mbola afaka mandika ny teninao ary mandray an'izany amin'ny-kafaliana. Ngataka aminao mba hiasa ao anatinay tsirairay avy ary hanazava ny teninao ao am-ponay sy havato fantsika an'izany amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lesona faharoa ambin'ny folo mitondra ny lohateny hoe tombo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidia fizarana faharoa. Ny tsianjery dia hitantsika amin'ny Apokalipsy 7:1-4 sy ny 7 manao hoe raha misy mamabo dia mba ho baboina kosa izy, ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Amen. Nandritra ny herinandro iny dia niresaka lafin-javatra maro isika, dia boky ny Apokalipsy ihany zany dia milaza ny fahefana na ny ara-panjakana sy ny ara-pivavahana izay manery ny olona hiankoaka amin'ny Satana. Ireo fahefan'ireo dia ametraka marika miavaka mba ahafahany mahafantatra ny mpanaradiana azy. Noho izany zany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hitsangan'ireo toe-javatra ireo sy ny mahatakatra ihany koa ina moa zany ny atao hoe mariky ny bibidia ary ina ny tombo-kasen'Andriamanitra. Jerentsika atao anatin'izany ny hoe ny lalana mankany amin'ny fiemorana. Ahoana no fandehanan'izany, ahoana no fizotran'izany, manaona koa ilay fiemorana, inona no tena hitsanga ary inona ilay marika ary ahoana no andraisana azy. Ary fahatelo farany dia ilay tombo-kaseny voavitra. Raha ny lalana mankany amin'ny fiemorana ny resahana dia miresaka ny Apokalipsy mikasika an'ilay sitrana hoe sitrana ilay fehisaikina faty azy ozy izy. Dia hitantsika amin'izany faminaniana dia manambara fa hanana fahefana mandritra ny 12 volana ny bibidia. Resaka ao amin'ny Apokalipsy 7:12 no ahitantsika an'izany. Ny Apokalipsy 1:12 kosa dia manazava an'ireo 990 andro na izay ao anatin'ireo 12 volana. Ary ao amin'ny Apokalipsy 1:12 ny 920 andro 920 andro dia mitovy amin'ilay fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ny atsasaky ny fehitrandro, izany hoe ilay fotoana nambaran'i Daniela mialoha amin'ny fanenjehana mivoaka an'Andriamanitra. Izany hoe hitantsika amin'ny sary vanim-potoana mpaminaniana misy an'ilay 12 volana, misy an'ilay 920 andro ary eo koa ilay fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro. Izany rehetra izany dia voaboasantsika amin'ny Apokalipsy mba itsika hoe manambara inona moa izany teo anivon'ny tantara sy ny fisehoan-javatra. Hitantsika tao anatin'izany fa tamin'ny taona 538 dia nandefa tafika hanafika ny Roma tamin'ny Ostogro i Justinien voalohany ary nametraka ny papa ho governoran'ny Roma izy. Tamin'ny taona 538 aorianan'i Kristy nisy an'izay.
Dia nisy ihany koa ny taonjata tenatena izany hoe nampiasa ny fahefan'ny fanjakana ny Eglizy Katolika Romanina mba hanenjehana an'ireo te hiaina araka ny tenin'Andriamanitra, hitantsika ny tantaran'ireo vaudois ary ny fanjipahana azy ireo tao anatin'izany. Dia hitantsika ihany koa fa tamin'ny taona 1798 dia nanome baiko ny Général Berthier izay nagaja ny Papa Pie VI ary andrava ny fanjakana papaly Napoléon Bonaparte. Mihoatra noho n'ireo fiseho-javatra ireo ny faminaniana, satria naratra mafy izy ny ten'Andriamanitra ilay bibidia ary very ny fahefany nefa mbola hiverina indray ny heriny. Dia hitantsika tao anatin'izany fa ara-tantara dia tamin'ny taona 1870 ka hatramin'ny 1829 dia tsy nanana zaratany ny Papa fa anisan'ny Italia i Vatican, ary tamin'ny taona 11 février 1929 ny Papa Pie VI sy Benito Mussolini namorona ny fanjakan'ny Vatican, izay midika sy manamarina ny ten'Andriamanitra manao hoe sitrana ilay very. Jery ihany koa tsika mahakasika ny hoe tandroka ny bibidia ary ny mpandika lalàna. Hoy ny toro Tesaloniana 2:2-7 manao hoe ny fiavian'le hina dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Misy lanin-javatra telo ny hitantsika amin'izany. Misy voalohany le tandroka izay voalazan'ny Daniela 7 izay ampifandraisina amin'ilay bibidia izay voalazan'ny Apokalipsy 7:12. Ina moa voalaza amin'ilay tandroka? Voalohany izy dia miteny manohitra ny avo indrindra izy ary hanenjika ny olona masina ny avo indrindra. Ny fahatelo dia ary atolotra eny an-tànany ny olona masina ambara-patapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Manamafy azy kosa ny eo ambiny bokin'ny Apokalipsy eo amin'ilay bibidia dia manao hoe ilay drakona hozy izy nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianana ary ny fahefana lehibe, dia ilay nomena lelany tena miteny zavatra mihoapapana sy fitenenan-dratsy izy izay tena mifandray amin'ilay voalazan'ny Daniela amin'ilay miteny manohitra ny avo indrindra izy. Ilay eo koa ilay hoe nomena fahefana mba hiasa roa amby 7 volana izy, izay voamarika eo amin'ilay atolotra eo an-tànany ny olona masina ambara-patapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary nitsasaky ny fehitrandro izy ny bokin'ny Daniela. Ary fahaefatra farany ilay navela hiahy tamin'ny olo-masina izy ka haresy azy. Dia amin'ny lafiny fahatelo farany ilay hoe ilay mpandika lalàna izay mipetraka tao an'Andriamanitra eo amin'ny tempolon'Andriamanitra hozy izy ary manao ny tenan'ny Andriamanitra mihitsy. Rehefa avy eo dia misy ny fiavian'ilay mpamadika lalàna ka araky ny fiasan'ny Satana izany, ary ny farany dia amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga rehetra no entiny anaovana an'izany. Izany dia tonga amin'ilay fotoana ny fiemorana ary isika ao anatin'izany. Milaza manamarina moa ny bokin'ny Apokalipsy 7:12 hoe ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia. Inona ary ny zavatra hitrangany amin'izany? Amin'ilay fiemorana farany ny bibidia mivolojaka izay hipetrahan'ny Babilôna dia ampiasa ny fahefana ara-panjakana mba hanomezana fahefana an'ilay bibidia. Noho izany dia tsy fantatsika ny atsipiriany fa zao tontolo izao dia hitady mpitarika izay afaka hanampy azy ireo amin'ilay krizy lehibe indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay. Samy mifidy mpitarika lehibe iray avy mitondra fivavahana, mitondra fanjakana, dia io ilay ambaran'ilay tandroka ny bibidia ny mpandika lalàna ary ny saran'ny bibidia dia ametraka ny marika ny fahatokiny aminy. Tao anatin'izany ihany koa tsika nijery an'ilay inona ary ilay marika ary ahoana ny andrasany azy satria ny resaka marika ny bibidia isika. Fomba roa no azo andraisana ny marika. Voalazan'ny Apokalipsy 7:12 voalohany dia amin'ny tanana ankavanana ary faharoa amin'ny andrina. Inona no tiana laizaina ilay amin'ny tanana ankavanana? Dia milaza amin'ny fankatoavana sy ny fitsipika napetraka na dia tsy manaika azy isika. Mandray makasika an'ilay amin'ny andrina kosa dia milaza manambara amin'ny finoana fa marina ireo fitsipika napetraka ireo
ary ny anarana ao amin'ny baiboly dia mampiseho ny toetran'ny olona ihany koa noho izany dia tsy maintsy misafidy isika na ny toetran'Andriamanitra na ny toetran'ny bibidia. Manao ahoana raha ny tombo-kasehan'ny navotana? Hitantsika efa voalaza ny ten'Andriamanitra ireo izay mandany mariky ny bibidia dia handray ny tombo-kasehan'Andriamanitra hanana ny anarany, na hoe ny toetran'i Jesosy izy ireo ary hanome an'izany amin'ny fitandremana ny didiny. Ny didy faha-efatra dia mahakasika ny sabata no mamaritra an'izany fiankofantsika izany. Hitantsika fa ho mamaritra ny tombo-kasea dia misy ny anara ambonany sy ny fiara-piadidiny amin'ny mampaharo ny lanitra sy ny tany an'i Jehova. Misy ny anaran'i Jehova ihany koa, Jehova Andriamanitra ao izay nanao ny tany rehetra sy ny andro fahafito, ary rehefa vao hisy tombo-kase amin'ny alalan'ny fanahy masina isika rehetra manaiky an'i Jesosy dia ny fanahy masina no hanome antsika finoana hahajory amin'ny fotoan-tsarotra farany. Hanampy antsika handray ny marika izay tena mampiavaka antsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra tokoa. Eto am-pamarana anara dia ny teny izay nalaina amin'ny mpanjaka sy mpaminany soratan'i Madamo Moaity no vakiako amintsika, manao hoe amin'ny mponina eto an-tany mihely ny rehetra eny dia misy ireo izay tsy nandohalika tamin'ny bala, toy ny kitany lanitra izay tsy miseho afa-tsy amin'ny alina. Ireo olona matoky ireo dia mirapiratra rehefa manarona ny tany ny aizina, ary ao anatin'ny fotoana izay isehoan'ny fihemorana lalina indrindra, rehefa izay ahatonga ny rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny mahantsa na ny manan-karena na ny andevo na ny tsy andevo, handray ny mariky ny fiandaniana amin'ny andro fitsarana sandoka. Ny ezaka farany ataon'ny Satana zany, ary zany dia arahiny falamelohana ho faty amin'izany fotoana izany ireo olona matoky ireo. Tsy misy tsiny sy tsy misy pentimpentina, fa zanak'Andriamanitra tsy misy kilema dia mirapiratra toy ny fahazavana. Eto amin'izao tontolo izao izy ireo. Dia ny heriko dia tsy ho adinonao tokoa izay lesona ianarantsika rehetra izay. Natao ho fantatra, natao nolazain'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra iseho, mba ahafahantsika miomana ary ahafahantsika mijoro manjakariva ny fanarahana azy. Afaka isika misaotra anao izay iray eo ny amin'izany lesona izany, dia menao anay nandritra ny herinandro ity. Misaotra anao koa izay miasa ao anatinay tsirairay avy, mba ahafahanay mijoro na ho mora na ho sarotra ny lalana izay tiavina. Ianao irery ihany no tokonay sy mpamonjy anay. Mangataka aminao izay mba handrotsaka ny fanahinao masina aminay rehetra izay miaino izao fanarana izao, mba tsy hisy ho very tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.